Komina alakamisy moa amin'ny alalan'le tetikasa fanangonana fako sy ny fanodonana azy dia fandalany ataoko hoe fa mandroso lavidavitra kokoa. Amin'ny lafiny ara-taratasy dia miandry ny permis environnemental zany ny commune zao. Dia fa mandeha io. Rehefa any mety hoe mety ho ray volana eo zany dia mety ho azy zay dia ny toerana efa hita ilay toerana fa hita pitan'ny bureau commune zay kelikely eo amin'ny 500 metatra tora-do eo no tany mba nofaina zany anaovana azy. Dia ny anaovana antsoafo koa angambany zao ho antsika vahoaka isam-pokotany any. Fanazavana an'ilay izy ilay izy zany dia misy vondron'olona miforona ary manana asa vokatr'izay tetikasa izay. Dia ireo vondron'olona ireo zany mandeha amin'ny alalan'ny hoe coopérative. Dia ireo ankizy ireo zany no tantanin'ny commune zany amin'izao fotoana mba hoe aleo tena zany zareo rehefa amin'ny lafiny fitantanana an'ilay tetikasany zany. Dia amin'izao fotoana zany zao misy mpanentana mitsidika antsika any isa-tokantrano any. Ankoatran'ireo mpanentana ara-pahasalamana dia naka olona koa zany ny commune tanora eto an-tanàna eto manentana antsika manazava an'izay zavatra tetikasa izay satria tsika tsy tafavory daholo zany amin'ny fivorim-be-pokon'olona fa ireo olona ireo manantona. Dia ilay izy tsotra ilay tolotra satria le fako zany dia alaina isa-tokantrano tokony daba-pako zany tokony homanina. Ireny bidon mavomavo ireny zany no resahana eto. Ireny zany ny fatrana fako an-dakozia tokony miainga isa-tokantrano. Dia misy vola loha satria alaina any amin'ny tokantranonao ilay izy. Dia 2 arivo eo zany indroa isan-kerinandro ilay mpanangona fako mandalo aminao. Raha tsy ampy anao zay dia afaka mankao amin'ilay 4 arivo anao dia 4 isan-kerinandro izy no mandalo. Dia ireny lehibe fako hôtely sy mpivarotra ireny dia tokony miditra amin'ilay 2 alina. Dia isan'andro zany ilay mpaka fako no mandalo aminao. Dia marina etoana zany fa tsy misy toerana hoe fanangona hoe eo naterinao ny fako. Izay zany tokony hampatsahivana ny olona. Hoe izay mampanary fako olona dia aiza ary nareny. Komina alakamisy Fenoarivo tsy manana toerana fanangonana fako. Tsy manana an'izany tsika fa zao tsika vao hanana toerana fanodonana fako. Aloha mazava mihitsy izay. Samy hafa ilay hoe fanangonana sy ny fanodonana. Fanodonana ilay izy. Ny antony raha fanangonana ilay izy dia lasa dépotoir amin'ny teny vahiny Andralanitra Bisy eto. Tsy any ilay izy fa fanodonana. Ahodina ilay izy dia lasa mivadika zezika sy izay toerana zavatra hafa. Azo ampiasaina amin'ireny sachet ireny ohatra. Amin'ireny potipotika baoritra ireny lasa mety lasa zavatra hafa ireny. Dia izay zany nanentanana ny olona. Dia misy olona miteny zany henoko any hoe izay fa mahavita foana, izay manana toerana fandorana fako. Dia izao no antsoava ataoko amin'ilay olona fandorana fako aloha zany. Dia raha doranao dia ianao ihany zany mandoto ny tontolo iainanao aloha zany. Tokony izay zavatra kely dorana zany no sosany dorana ohatra ny sachet avadika autobloquant. Izay zany ilay izy. Fa tsy ny fako rehetra dodoranao. Ary rehefa feno moa zany ilay toerana fandoranao fako dia makaiza ianao rehefa avy eo. Izay ilay izy, izay ilay hoe misy toerana fanodonana fako. Dia eo amin'ny ataoko hoe isaky ny 9 herinandro dia mamoaka fako ny satria ahodina izy lasa zezika compost amin'ny teny vahiny. Dia tokony homena amin'ny vondron'olona koa zany io. Vondron'ny mpamokatra legioma zany tsy manino. Mba hanatsarana koa zany ny ambaindainy ny fidiram-bola ny tokantrano. Ary ny commune efa manao andrana ao amin'ny CEG resaka voly legioma zany fa tena mety ilay izy amin'ny alalan'ny fampiasana ny zezim-pako. Efa nisy vokatra voalohany niakatra. Mety ilay izy. Zanakitsika raha mianatra amin'ny CEG dia anontany io izy hoe ahoana zany. Fa ny tao manantany ilay teo dia mety ilay izy. Dia nasiana zezim-pako dia mety. Dia izay zany nanaovana antsoavon'ny olona mbola manantitra hoe midira amin'ity ilay ahoana moa zany réseau moa zany filazana azy fa hoe fampitambarana izay tsika rehetrarehetra hitambatra ao anatin'ilay hoe izay réseau izay mba hahafahana hoe maka ny fako any an-tokantranonareo.
Amin'izao fotoana eo amin'ny 500 sy 300 tamin'ny herinandro teo, efa tafiditra ao anatiny.